Miarahaba tomboko lahy sy tomboko vavy, tonga soa ato anatin'ity fandaharana efa tsy izoviana aminao ity intsony voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika amina trarana an'izao taom-baovao izao ary miarahaba antsika rehetra ihany koa tratran'izany taona vaovao 2020 sy 2021 izany. Toy ny mahazatra manambahiny ny fandarantsika Sheikh Komel tratry ny taom-baovao ianao Sheikh Komel engane ka hitondra fahasalamana fahombiazana ho anao ity taona vaovao ity dia hiaraka ampijery eto tsika mandra-pahatonga ny faran'ny taona indray raha sitrapon'Andriamanitra. Miarahaba anao no tena koa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madama Asma faly ihany koa miarahaba namatsika rehetra izay mpanaraka tsy tapoka ny fandaharana indrindra fa izay mbola voanaraka ity fandaharana ity amin'ity taom-baovao ity satria olom-baovao ngamba izy fandaharana vaovao saina koa vaovao tsika rehetra vaovao inshallah ta'ala miarahaba nareo rehetra mpanaraka ny tenako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia tsika moa Sheikh Komel tsy haiko firy volana ny alohany nahatongavan'ny faran'ny taona iny no nanomboka n'ity fandaharana ity hoe andeha isika hiresaka an'izany lanjan'ny fanabeazana izany eo amin'ny fiarahamonina araka ny fahitan'ny finoana silamoaza izay no antony safidianana anao manokana mihitsy amin'ny mampanabe ara-panahanao ao anatin'ny finoana silamo. Be dia be ny zavatra nafinaritra na liana na iza miresaka aminao eto na ny mpijery tany an-tokantrano dia fa nanao fanamariana ihany koa hoe nafinaritra zany ny fiarahantsika ary zareo koa moa zany dia mbola mirary ny itohizana izay fandaharana izay mety ho asitsika fanatsarana kely izy ity atoato amin'ny taona vaovao azy izay. Averiko ihany hoe ny lanjan'ny fanabeazana no tena ny vetimbetesina sy noresahana ato anatin'ity fandaharana ity ary mbola hotohizana horesahana manoloana an'izay fanabeazana izay dia voaresakitsika hoe miainga ao anatin'ny ankohonana ny fanabeazana izay vao afaka mivelatra eny ivelany. Amin'izao voalohany taona izao Sheikh Komel tsara ngamba raha iresaka amin'ny ankapobeny sika manoloana an'izay fanabeazana izay hoe olona ary tokony hametra-panontaniana daholo hoe olona nahazo fanabeazana ve tsika voabe araky ninona isika ity ianao moa amin'ny mampanabe anao ara-panahy indrindra no angatahanay hoe inona zany no afatrao na torohevitra omenao manoloana an'izay fanabeazana izay hoentina hamakivaky an'ity taona 2020 sy 2021 ity. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajil farajahum. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأما بنعمة ربك فحدث. Volonté dia makasitraka ilaina hary nanometsika izao fahasalamana sy nahatraratsika izao taom-baovao izao ary tsodrano sy vavaka feno fandriam-pahalemana ho an'ny zavaboary mendrika indrindra Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi sy ireo fianakaviany masina alaihim wassalam. Faly miarahaba ianao ny tenako Madama Asma izay tratra n'ity taom-baovao sy ireo namatsika rehetra izay mpanaraka ity fandaharana ity amin'izao fahita lavitra izao raha ny tena tiana dia namangy anareo mihitsy agnatin'ny tokantrareo tsirairay ihany amin'izay no mba hita fa mariky mifankatiavana ary zany koa dia fitaizana ihany koa zay zavatra satria mifamangy ary tsika nametrandreo ny taolontsika aby reo misy fomafiteny hoe izay mavangivangy ty ankavana ka eto zay dia mamangy anareo rehetra agnatin'ny tokantranonareo any amin'ny alalan'ity fahita lavitra ty koa aingany Andriamanitra ilay tsy toa ilay be fahasoavana ilay be indrafo hamalavala ny fiainanareo ary samy ahitany tsara sy ny meva ahitany zavatra tsara amin'ity taom-baovao ty ary aingany mba ho zavatra vaovao ihany koa ndro ho hitatsika fa tsy ho zavatra mahatafotoanatsika na koa mampalahelo amin'ity taona ty insha Allah ta'ala. Nambaran'ilay tsy toa Andriamanitra ilay avondrindra ao anatin'ny boky masina Qur'an al-Karim izy milaza manao hoe fa kosa ny mahakasiky ny fahasoavan'Andriamanitra ao dia derao risao ny resaka mahakasiky ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha anisan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fanomezany hoe taona na ny fanomezany
herinandro na ny fanomezany volana, fanomezany andro fa anisany hoe zavatra fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra zay zavatra zay. Ka fomba hoana moa tsika tsy nkasitraka azy atsika ny atao agnatin'ny taona maromaro zay de mbona napetrany hatramin'ity taona 2024 ty ka mankasitraka azy tsika ary de rentsika izy mandrakariva aingany atsika rehetra samy hazo fahombiazana zavatra tsara ary ho lasany ratsy rehetra lasany 2020 fa itsika dia hijano amin'ny hatsarana angatatsika amin'Andriamanitra. Resaka ankapobeny manao resaka atsika eto makasika ny résumé ny resaka nataotsika tamin'igny taona lasa iny ny resaka makasika fanabeazana taondasa no lasa taona 2020 no lasa fa ny fampianarana dia tokony hijanona amintsika tsirairay ary mety fa lehibe ngamba reo zaza zay nitezetsika madama Asma tamin'ity fandarana ty tamin'igny taona lasa iny dia efa mijery télé miaraka amintsika eto reo amin'izay fotoana zao ty. Raha ny afatra dia ny toro hevitra izay tolotra ho an'ireo ray aman-dreny indrindra fa ny reny sy ny ray dia hoe aoka atsika hanaraka tsara ty tenin'Andriamanitra ilay vakiko aminareo ty. Andriamanitra milaza manao hoe bismillahir rahmanir rahim ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Nambaran'ilay tsotoa ry madama Asma agnatin'ny boky masina Qur'an hoe renareo pino tsika moa zanak'olombelona dia misy mpanaraka mpakatoan'Andriamanitra fa raha tena marina dia ho antsika zanak'olombelona rehetra. Izy milaza renareo pino arovy ny tegnanareo sy ny ankohonanareo amin'ny hafanany afobe satria ny kitain'izany dia vato sy ny olombelo. Ka tiako ambara amin'izany dia raha ohatra ka jerentsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra tonga dia mitodika amin'ny ny olona zay ao agnatin'ny ankohona anankiray miainga aminao riray miainga aminao rireny ny hamalavala sy ny hijery ny taranakao. Tsy hoe kavelanao fa zay manko misy madrasa dia any zareo mianatra, zay dia misy sekoly dia any zareo mianatra, dia misy mopera zay dia any zareo mianatra, misy sheky zay dia misy ostazy. Anao ndro sheky voalohany, anao ndro mpampianatra voalohany, anao ndro tokony hijery ny makasiky ny zanakao fa ianao ndro tompony andraikitra amin'ny andro farany. Ka dikan'izany hoe anatin'ny résumé ny resaka atsika nataontsika tagnatin'ny taondasa iny dia aoka hoe samby hitsindro ny ankohonany hijery ny ankohona. Mety atsika milaza fa zany tsisy fotoana fotoana le asa zay ataonao dia tsy io no tegna obligatoire moatra n'le fikarakarao ny ankohonanao. Nametraha fotoana kely fotsiny na dia hoe rominy tsako hoe une heure de temps ohatra na hoe 30 minutes ohatra alohany hatory na eo pisakafoanana azy fa omeo fananarana omeo ro torohevitra tsara nambarin'Andriamanitra sy ny irany hoe ny zanakao sy ny ankohonanao. Fa misy olo nge madama Asma ary tiany meditsina anao efa tsy fanomezantsiny koa le izy miala amin'ny 4 maraina dia mety amin'ny 7 alina koa izy tonga an-trano na 10 alina zany hoe tsy hitany zanany amin'ny maraina dia matory tonga dia mifamatory koa izy tonga ny hariva. Zany dia fahadisoana lehibe zany. Raha ohatra ka tanjontsika ny fanabeazana dia tsy ho tokony zany no ataotsika. Manokana fotoana ianao mifampiresaka miaraka amin'ny taranakao dia ino no tokony ho atao dia Andriamanitra hanome ny fahasoavana. Indrindra amin'izao hoe fiatomboan'ny taona zao maka fanapahan-kevitra. Satria izy koa manko madama Asma sasany mbola ao agnatin'le mbo misy terme manko filazanao te manala azy. Ka zay mihitsy mantsy azafady kely tsy hoe manapaka ny teninao ny olona zany rehefa taona vaovao io dia mety hoe talohalohan'ny atongavan'le taom-baovao ary mila kiraro vaovao, trano vaovao, tomobile vaovao, rehetrarehetra vaovao. Ka izay le hoe move hoe zay le tena zava-dehibe le 24 iny ane raha amina manokana zany le taremarika fotsiny niova fa raha tsy enao mihitsy no enao mihitsy zany no tokony olom-baovao atonga n'le taona ho vaovao. Enao moa no tena afaka manazava makasika an'izay seky. Saotra betsika anao madama Asma ny entiko agnazavagna azy manko tahakany hoe ny Aïd ihany izy io. Bon ny Aïd manko agnatin'ny finoana Islam fa le ty manko taom-baovao zay iarahan'ny be sy ny maro hoe makasika ty dia taona natao hoe taom-baovao zany mba hiaignan'ny be sy ny maro. Raha tsika mijery makasika ny Aïd dia misy olo koa mandray tahaka an'izany hoe dia le fitafy ihany ny vaovao, ny kiraro vaovao ary raha tsy mahazo fitafy vaovao dia tonga dia korontana be agnatin'ny tokantrano. Ary mbola misy olo manao tahaka an'izany na dia mitaom-baovao aza. Mety misy misara-panambadiana mihitsy. Tadidiko tsara madama Asma tamin'izay mbo kely rehefa tsy mahazo lamba tonga dia ohatrany tsy matsiro le taom-baovao tamin'indray mbola kely io. Fa za matoky fa na dia olon-dehibe aza amin'izao fotoana zao ty mbola manao tahaka an'izay. Ka izy eo za tonga saina fa sy agnatin'ny finoana Islam dia tsy ny fitafy ny tokony zava-dehibe, tsy ny kiraro ny tokony zava-dehibe, tsy tokony fiara ny zava-dehibe fa ny saina aloha tokony vala.
indrindra fa atsika agnatin'ny nosy anankiray tahaka an'izao dia tokony ino rahina ary tokony ino miara mitambatra hoe inona ny tokony hatao handresena ny fantrana ohatra tsika jiaby miaraka hevitra vaovao zay fahitako zay madama fa tsy haiko amin'ny hafa hoe tokony inona ataotsika ady mba hiafahantsika miady amin'ny fantrana zay anankiray zay avy ny vehivavy ohatra ino tokony hitambarantsika vehivavy rehetra mba tsy hafahany misy fianagejana ohatra amintsika vehivavy za hevitra vaovao zany zavatra zay oleka anao andeha hiady lamba vao kiraro vao io marovitra rapitso ka zany tokony hoe tsy hoe farany misy jery akory ny tenanay eto fa misy koa tao torohevitra zay zavatra zay satria ny asantsika dia fanabeazana anareo mpanabe atsika koa mpanabe dia mba amizay tonga dia samy ino ohatrany mariny zany fampatsiarana atsika tsirairay eto ka amin'ny fahitako hoe le manala azy le misy sasany manko araka namariko tamin'ny voalohany teo misy manala azy dia mandany harena zay farany lafo vidy be misy idira-trosa ary misy sasany bakeo tonga dia lasa migadra mihitsy ary sagnatria resaka ka tsy tokony ho zany lo izy aoko tsonjoviny ankohonana mba ahafahantsika mikarakara ny makasiky ny hoavintsika amin'ity tomboka mirary ho antsika andray mandeha ny tenako am'izao fatratrarintsika zao tomboavao aingany mba ho tratrany merinkerigny amin'ny fomba fiteny dadiko zay milaza hoe no ho tratrany merinkerigny amin'ity taon'ity tsika rehetra fa kanefa ao anatin'ny fahasoavana sy ny imany ifinoan'andriamanitra inchallah ia tapitra ny fiarahantsika somary niova kely tamin'ny mahazatra satria fotoana fangalana bana tokoa izao fieritreretana ny tokony ho atao satria tompona ndraikitra ny tsirairay fanabeazana moa no resahany eto tombokilasy sy tomboko vavy ka araka ny voalazan'ny sekomela teo hoe tsy sanatria hoe zahay no te ananatra na farany endry fa mba mifampatsiahy isika samitsika ary tompona ndraikitra oya ny tsirairay amin'ny mety ho fahatsarany ty taona odiavintsika ity mba hatsara fiafara azy dia miankina amiko miankina aminao miankina amin'ny tsirairay isam-batan'olona ka tokony samy mamakafaka isika fa ny fandaharantsika moa dia afana izy ity ary zay no angatahana amin'Andriamanitra hoe hiatsara hatrany dia mampanantena anareo zahay fa hiara-makivaky aminareo nyty taona 2024 sekomela moa hoe tovonina hanome ny sosiny tsara antrany mba hanatsarana n'izay fiarahamonina misy atsika izay amin'ny hanatsarana ihany koa anio fanabeazana io mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ary tombokilasy tomboko vavy wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh